Bonjour à vous tous. Vraiment content de passer cette conférence avec vous. C'est un moment spécial pour nous tous. Et je suis certain que vous êtes extrêmement bénis. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Hein? On peut rendre gloire au Seigneur pour ce moment spécial. Et je voudrais juste vous encourager quelques minutes à partir de ce qui est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 13. Tout d'abord, je vous amène les salutations des pasteurs aussi de l'île de la Réunion, de l'église là-bas. On est venu avec une petite équipe ici pour accompagner le frère Mickey et la sœur Audrey. C'est merveilleux de faire partie de cette équipe. C'est merveilleux de ne pas être seul pour servir le Seigneur. Vous savez, on peut servir Dieu et être seul dans le ministère. C'est une des pires choses à expérimenter. C'est très dur de servir le Seigneur sans avoir de soutien. Et sans avoir des gens qui sont plus mûrs que nous, qui ont fait du chemin dans le Seigneur devant nous. C'est pourquoi, pour ma part, personnellement, je remercie le Seigneur qui m'a donné l'occasion, à nous, à La Réunion, d'avoir été mis en contact avec le pasteur Mickey Hardy il y a 25 ans de cela. Et lorsque le message est venu, ça nous a vraiment bousculé, mais ça a mis de l'ordre dans notre vie et dans l'église. Pourquoi j'aimerais vous lire ce verset du chapitre 13 au verset 8. 2 Corinthiens chapitre 13 verset 8. Donc, l'apôtre Paul dit, car nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous n'en avons que pour la vérité. Lorsque le message est venu vers nous à l'île de la Réunion, et que Dieu avait témoigné que c'était la vérité qui venait de lui, et que l'église à l'île de la Réunion était dans un piteux état, l'église expérimentait division après division. Notre vie à nous-mêmes, les pasteurs, étaient dans le désordre. Et nous étions perdus au milieu de toutes les doctrines qui soufflaient dans l'église. Il y avait une soif dans notre cœur, une soif de servir le Seigneur, mais on ressentait que quelque chose nous manquait. Et tellement il y avait un manquement dans notre vie, nous nous mettions à essayer toutes les doctrines qui passaient. Nous n'avions pas de stabilité dans la foi. Et les chrétiens souffraient beaucoup d'insécurité avec nous. Nous n'étions pas nous-mêmes des modèles pour eux, parce qu'il n'y avait pas eu de révélation du message de la croix dans notre vie.
afa-tsy ny azo fijaliana teo amin'ny fiainanay. Donc toutes les doctrines qui passaient, on les essayait. Dia ny fampianarana rehetra izay nandalo dia nandramanay avokoa. Je crois qu'on a essayé pratiquement tout, Dia tena mino angamba fa efa nandramanay avokoa ny fampianarana rehetra. mais rien ne marchait. Kanefa ny tsy nisy naomby. Rien ne nous permettait de grandir dans la maturité. Tsy nisy mihitsy nahafahanay ka hoe tombo ara-panahy ho maty. On était comme des enfants livrés à nous-mêmes. Dia lasa mijanona ho zaza foana izahay. Des serviteurs de Dieu qui portaient des titres, Zany hoe mpanompon'Andriamanitra manana titre fotsiny. mais qui n'avaient rien dans leur cœur à transmettre à l'Église. Kanefa ny tsisy ninona ao anatin'ny fo apita ho an'ny Nous fiangonana. n'avions que de la connaissance biblique. Fa lasa fahalalana ara baiboly fotsiny hainay. On pouvait ouvrir la Bible et partager ce que la Bible disait, Afaka manokatra baiboly isika dia mamizara ho an'ny olona. mais nous n'avions pas une puissance qui agissait en nous, au travers de nous, pour bénir le peuple de Dieu. Kanefa ny tsy nanana hery izay avy ao anatinay ahafahanay tena nytany vahoakan'Andriamanitra. Et pour amener une construction dans la vie des frères et sœurs de l'Église. Ary hitondra fanorenana tokoa teo amin'ny fiainan'ny rahalahy sy anabavy teo anivon'ny fiangonana. Ce n'était que de la connaissance. Fa fahalalana be fotsiny. Et malheureusement, on ne construit pas l'Église de Dieu avec la connaissance seulement. Ary amin'ny mampalahelo dia zao hoe tsy afaka manangana ny fiangonan'ny tompo isika amin'ny alalan'ny fahalalana fotsiny. On construit l'Église du Seigneur, comme on l'a entendu ce matin, Fa manorina ny fiangonan'ny tompo kosa isika araka ny haintsika tamin'ny maraina. à partir du message de la croix qui vient vers nous. Amin'ny alalan'ny afatry ny hazo fijaliana izay tonga ao amintsika. Un message devant lequel nous nous humilions, Amin'ny ilay afatra izay anetrentsika tena. que nous acceptons Izay ekentsika et que nous allons vouloir vivre ary atiantsika iainana. en prenant notre croix. Izay andraisantsika ny hazo fijalintsika. Et quand le message est venu vers nous, Ary efa tonga taty aminay zany io afatra io. nous n'avons pas eu de puissance contre cette vérité. Dia tsy nanana hery intsony zay nanoloana an'ilay Nous nous famarina. sommes repentis devant le Seigneur. Tena mibebaka ny nataonay teo anatrehan'ny tompo. Nous avons amené trop de souffrance dans l'Église. Satria tsapanay hoe tena fiaretana mafy loatra napiarinay teo anivon'ny fiangonana. On voyait trop de frères et sœurs abandonner la foi, Nahita rahalahy sy anabavy maro izay zay nandao ny se finoana. décourager, Kivy se retirer de l'Église, ary niala nandao ny fiangonana. des foyers être brisés. Nahita ankohonana ansaraka. Et nous-mêmes, les serviteurs de Dieu, Ary na izay mpanompon'Andriamanitra on aza pouvait ressentir notre dia fragilité. natsapy izay fa marefo. Pour ma part, je ressentais un grand besoin Za zao aho manokana tena natsapa hoe ny zavatra tena ilaiko. que le Seigneur nous visite d'une manière spéciale. Hoe tena hoe mba hamangy aho manokana ny tompo tamin'izany. Je me souviens un jour, j'ai été pleurer devant le Seigneur. Tena nisy fotoana tsaroko mihitsy ndray andro nitomany teo anatrehan'ny tompo. J'étais jeune dans la foi et j'étais un jeune pasteur. Za tena mbola tanora tao amin'ny finoana ary mbola tanora pasteur mbola tanora tamin'izany vaninandro Je zany. suis allé sur une montagne pas trop loin de chez moi Dia niakatra tany tendrombohitra zay tsy lavitry ny misy ahy. et j'ai supplié le Seigneur. Dia niangavy tamin'ny tompo aho. J'avais besoin d'un père spirituel. Tena hoe mila ray am-panahy tompo. J'étais perdu. Satria very aho. Et je regardais tous les frères avec nous qui servaient le Seigneur. Dia mijery an'ireo rahalahy miaraka aminay koa miara-manompo ny tompo aminay. Et nous n'arrivions pas à nous entendre. Dia tsy mifankahazo Il y mihitsy avait de la izahay. compétition au milieu de nous. Misy fifaninanana eo aminay samy rahalahy. C'était qui pouvait être le meilleur, Hoe iza ny tena tsara indrindra mahery qui indrindra. pouvait prêcher le mieux, Iza mahay mitoro-teny kokoa. qui pouvait manifester la plus grande puissance. Iza ny hita hoe misy hery kokoa. Moi, pour ma part, j'étais connu comme le plus grand chasseur de démons. Za moa namantarana tamin'izany dia anisan'le lehibe amin'ny mpandroaka devoly. Et chacun venait avec sa doctrine. Dia ny tsiraray avy samy tonga mitondra ny fampianarana. C'était le désordre dans l'église. Dia korotana ny hita tao am-piangonana. Mais j'ai été devant le Seigneur. Fa tena nijoro teo amin'ny J'ai tompo dit, hoe Seigneur, dia miteny hoe tompo est-il possible? tena azo atao ve Est-ce qu'il existe pour nous hoe ny fiangonanay la possibilité d'avoir un père spirituel pour prendre soin de nous? hoe afaka azo atao ve tompo hoe manana ray-panahy izahay karakaranay Quelqu'un qui vient et qui nous enseigne les voies de Dieu. hoe tena ray am-panahy afaka mpianatra anay ny lalan'Andriamanitra. Je dis, Seigneur, Dia niteny hoe tompo je me sens comme un orphelin tena matsapa tena ho kamboty au aho. milieu de grands frères qui ne savent même pas ce qu'ils veulent faire. Manoloana an'ireto rahalahy efa lehibe reto zay tsy mahafantatra akory ny tokony ataony. Et croyez-moi, mon cœur était brisé devant le Seigneur. Dia minoa ianareo fa tena torotoro ny foko teo anatrehan'ny tompo tamin'izany. Et je ne sais pas si c'est plusieurs mois après ou
années. Je dia me tsy souviens plus. tadidiko intsony na volana maromaro na taona maromaro tao aorianan'izay Mais ça n'a pas tardé. Le Seigneur a envoyé notre frère à l'île de la Réunion. dia tsy nijana tamin'izany a fa tena ny tompo naniraka ny rahalana ho an'ny la réunion Et le message de l'évangile est venu et a commencé à nous secouer. dia tonga ny afatra ny filazantsara dia nanomboka nanotsikotsinana anay On a commencé à réaliser comment notre cœur n'était pas pur devant le Seigneur. dia nanomboka takatra hoe tsy madio ny fonay eo anaty an'Andriamanitra Je me souviens du premier message du frère Mickey tsy mbola tsarokatra amin'izao ny afatra voalohany toriny rahalahy où il mikita a parlé sur la manière qu'on doit servir Dieu en gardant un cœur pur. hoe ohatry ny ahoana ny fomba nipotsika ny tompo nefa miaraka amin'ny fo madio tamin'izany Nous avons été défiés. tena hoe nanolonana fanamby Le izahay frère nous disait, mais à quoi ça sert de passer des heures à prier en langue avec un cœur qui est sale? dia rahalana ny teny tamin'izany hoe inona ny dikany raha ohatra ka hivavaka amin'ny teny amin'ny teny tsy fantatra amina ora maro ary ianao nefa ny fonao maloto Avec des cœurs qui ne sont pas droits les uns envers les autres. ny fonao tsy mahitsy amin'ny rahalanao na ny anabavinao À quoi est-ce que ça sert? dia inona ny dikany Et le point était mis sur le fait d'avoir un cœur pur. fa nitepoka dia voatsindra teo amin'ilay hoe mila manana fo madio Et Dieu a commencé à mettre de l'ordre dans notre cœur. ary Andriamanitra nanomboka na nisy lamina tao anatin'ny fonay On a commencé à réaliser profondément dia nanomboka takatra tany anatin'ny lalanay ce qui nous motivait dans le ministère. hoe inona tokoa ny tena manetsika anay manoloana ny asa fanompoana Qu'est-ce qui nous a menés à prêcher l'évangile? inona no mandrisika anay toro ny Qu'est-ce filazantsara qu'on recherchait? inona ny zavatra katsahanay Et on a réalisé que finalement notre orgueil était fort. dia tsapanay amin'izay avy eo kay nisy avinavina nanjaka teo aminay Qu'on n'était pas prêt à s'humilier les uns devant les autres. hoe izahay tsy samy fanetry tena na amin'ny saminay na amin'ny Qu'on samy izahay qu'on azy portait de mauvais sentiments les uns envers les autres. lasa misy toe-po rasy a amin'ny rahalahanay na amin'ny Et qu'il n'y avait anabavinay rien, il n'y avait pas un message qui venait pour nous aider à mettre de l'ordre dans notre cœur. ka tsy nahita afatra izahay a afatra zay afaka nitsy ny fonay a nisy lama manoloana Et le an'izany désordre qui était en nous, dans notre cœur, ary ilay korotana zay nitranga tao am-ponay c'était ça qui était transmis à l'église et qui a amené le désordre dans l'église. dia zay napitanay ho an'ny fiangonana ka nitondra korotana koa teo anivon'ny Parce que fiangonana l'état d'esprit qui anime les pasteurs, c'est ça qui se retransmet dans l'église. satria ny toe-pana amin'ny pasteur zay manetsika amin'ny pasteur anankiray dia zay ihany koa no manetsika ny Le peuple fiangonana de Dieu ressemble au berger qui le conduit. dia ny ondry zay tarihan'ny pasteur dia manahaka ny toetran'ilay pasteur Et comme nous n'étions pas bien, nous ne pouvions pas produire une église qui est bien. ka na ohatra ary izay nefa tao anatiny hoe tsy ao tsara ny fiainanay dia mazava ho azy a fa ny fiangonana tarihanay koa tsy ny lamina Et le message est venu dia tonga ilay et afatra nous a défiés dia manotsikotsinana et nous a secoués. dia nanotsikotsinana anay Mais nous avons accepté que Dieu nous secoue. kanefa nanekenay hoe Andriamanitra ny anotsikotsinanay Nous avons reconnu que Dieu nous avait visités. dia natsapa izaho hoe Andriamanitra ny mamangy anay Et nous avons désiré recevoir davantage de ce message. dia nangetaeta hatrany hatrany izahay ny andray anito afatra ito Et ça a pris du temps, mais le Seigneur a fait une œuvre dans notre cœur. dia naka fotoana ny tompo mba hanamboarana ny fonay C'est pourquoi je vous dis que si vous recevez ce message, zay mahatonga ana miteny hoe raha nandray an'io afatra io koa ianao androany si ce défi vient sur vous, raha tonga eo anoloanao azy ny fanamby relevez-le, tena aoka ianao ho sahiatrika non an'izany pas par votre propre force, tsy amin'ny herinao manokana mais par la repentance, fa amin'ny alalan'ny par fibebahana de l'humilité. amin'ny alalan'ny fanetretena Reconnaissez la vérité du message de la croix. tena aoka ianao hiaiky ny famarinany ny afatry ny azo fijaliana Le Seigneur a dû mettre de l'ordre au milieu de nous. Andriamanitra tia hitondra filaminana eo amin'ny fiainantsika C'est comme lorsque Dieu a dit à Jérémie, tahaka ny Andriamanitra ny teny tamin'ny Jeremia je t'ai établi, za dia nametraka tu dois anao déraciner, mba hanongotra pour anao enlever, hanala anao pour ruiner, handrava anao afin de planter, mba hafana manorina afin de bâtir. mba hafana manorina Ce message est venu dia tonga ary ilay afatra et a incendié et a brûlé tout ce qui existait de traces de fausses doctrines dans notre vie. ary nandoro a sy nandrava zay mety trasina fampianaran-diso zay nisy teo amin'ny fiainantsika Ça a mis de l'ordre dans notre manière de conduire notre foyer. dia lasa manisy lamina eo amin'ny fomba fitariantsika ny ankohonantsika Parce qu'on ne réalise pas, nous les pasteurs, les responsables d'église, satria indraindray tsy takantsika pasteur isika tompona ndraiky teo anivon'ny à fiangonana quel point nous-mêmes nous avons besoin de l'évangile. hoe na isika ny aza mila ny filazantsara e Nous croyons que nous sommes établis pour donner l'évangile aux autres, indraindray tsika mieritreritra hoe tsika no miorina tsara dia afaka mampita an'izany mais nous amin'ny ne asa réalisons pas notre besoin de l'évangile. fa nefa isika dia tsy matakatra hoe na isika aza dia mila ny filazantsara
Nous croyons que les chrétiens ont besoin de s'associer pour servir le Seigneur avec nous. Indraindray tompo isika mieritreritra ny kristiana tokony hiara-dalana amintsika hiara-nompon'ny tompo amintsika. Mais nous ne réalisons pas à quel point nous, les pasteurs, nous avons besoin de nous unir pour servir le Seigneur. Fa tsika indraindray tsika pasteur tsy tonga saina hoe na isika pasteur raha tokony iray foa mba ahafahantsika manompo ny vahoaka Donc nous an'Andriamanitra. essayons de forcer une œuvre dans la vie du peuple de Dieu Dia indraindray tsika zany ohatry ny hoe terentsika hisy asa hitranga eo amin'ny vahoaka qui est sans an'Andriamanitra puissance. izay tsisy hery akory. Parce que nous avons essayé de transmettre quelque chose que nous ne possédions pas. Satria tsika mieritreritra ho ampita zavatra nefa tsy ananantsika akory le zavatra eritreretritsika apita. Et nous ne transmettions que le désordre. Dia zavatra korotana no apitatsika. C'est pourquoi je vous dis, frères et sœurs, Zay mahatonga na miteny anareo serviteurs de Dieu, mpanompon'Andriamanitra, si vous êtes du Seigneur raha avy amin'ny tompo ianareo et que vous entendez l'esprit de vérité ka raha maheno fanahy famarinana ianareo et que le message de la vérité vient jusqu'à vous aujourd'hui, ka raha tonga any aminareo aza ny afatry ny famarinana ankehitriny, je vous encourage à vous humilier devant la dia vérité, tena mampahery anareo hoe manetretena manoloana amin'ny marina. à ne pas faire comme si rien n'était. Aza atao ohatry nodina tsy hita ny zavatra nisy. C'est le genre de conférence auquel on peut venir Tena tahaka ny ohatry hoe conférence fahita zay mety hoe atongavan'ny olona rehetra. pour avoir un petit peu de connaissance pour ajouter à notre service, Hoe indraindray tsika mieritreritra hoe conférence ohatry zao ampitombotsika ny fahalalantsika kely, pour ajouter à notre doctrine. hoe apitsika kely ao aminatin'ny fampianarantsika. Mais ce message de la croix, Fa ty afatry ny azo fijaliany ty c'est un message qui nettoie tout, dia afatra manadio ny zavatra qui donne rehetra, un nouvel état d'esprit, mitondra toe-panahy vaovao, qui amène une mort à notre orgueil, dia lasa mitondra fahafatesany ny avinavitsika, qui enlève de nous ce qui fait de nous des mercenaires, manalatsika olona eo amin'ny toerantsika piaramanady atsika, des mercenaires, piaramanady. c'est-à-dire des serviteurs de Dieu Zany hoe mpanompon'Andriamanitra ihany qui ont fait de leur ministère un travail pour gagner de l'argent. zany hoe manao ny asa fanompony ho tahaka ny asa azahoana Ce vola. message vient pour nettoyer. Fa ty afatry ty tonga mba hanadio C'est an'izany. un message qui fait appel aux vrais serviteurs de Dieu, Fa ty afatry ty dia afatra miantso ny tena à mpanompon'Andriamanitra, ceux qui ont un cœur vrai devant Dieu. izay tena manana fo mahitsy eo anatrehan'Andriamanitra. Quand le message est venu vers nous, Fa rehefa tonga taty aminay ilay afatra, nous avons dû reconnaître que ce message, c'est la vérité. dia nila niaiky izay hoe famarinana io afatra io. Personnellement, cela m'a coûté, Tena ho ahy manokana tena nisy vidiny lafo ho ahy manokana zany. même d'arrêter pendant 7 ans. Na dia nijanonako nandritra ny fito taona azy. C'était mon expérience Zay zao ny lalana ny lalovako d'arrêter pendant 7 ans. Fito taona no nitsahatra. Je ne dis pas que c'est votre expérience, Tsy miteny akory hoe ohatr'izay koa ny ianao mais c'était mon chemin fa lalana nampandalovan'ny tompo nitsahatra pour apprendre, mba hianatra pour recevoir, sy handray pour que Dieu œuvre en moi, mba ahafahan'ny tompo miasa ao amiko, pour qu'un modèle soit construit dans ma vie, mba hisy ohatra azo alay tahaka orin'Andriamanitra eo amin'ny fiainako, pour que j'acquière de la maturité, mba ahafahako mahazo famatorana, afin de recommencer sur de nouvelles bases, mba ahafahako raha hanomboka dia hanomboka eo amin'ny fototra tsara, recommencer sur le fondement de Jésus-Christ. mba raha hanomboka dia hanomboka eo amin'ny fanorenan'i Jesosy Kristy. Et les frères et sœurs, ça vaut la peine. Ary raha lasiana bavy tsy ho foana akory zany. C'est pas magique, Tsy hoe mazika akory. c'est pas quelque chose qui se fait en 2 jours. Tsy zavatra hoe ao anatin'ny 2 andro zany dia Mais vita. si nous sommes vrais, Fa raha marina isika, si notre cœur est pour l'œuvre de Dieu, raha ao am-potsika ny asan'Andriamanitra, si nous aimons ce Jésus qui est mort pour nous, raha tiantsika io Jesosy maty ho antsika io, qui est mort pour ses brebis, maty ho an'ny ondriny, et que nous l'aimons ary tiantsika au point de vouloir nous associer avec lui dans son œuvre, ka isika koa te hiaraka hiasa aminy ao anatin'ny asany, nous devons comprendre dia tokony ho tahakatsika que ce androany message est pour nous, hoe io afatra io dia ho natao que nous devons atsika, l'accueillir. ary mila raisitsika. C'est pas un message qui se mélange avec d'autres messages. Tsy hoe afatra mifangaro amin'ny afatra hafa io akory, C'est un message de restauration fa puissante. tena afatra mamerina amin'ny lohan'ny afatra mahagaga, Ça nous renverse, tena mampitsombatsika, ça nous bouleverse, ça mampitsombatsika, nous travaille, ary miasa ao mais ça nous anatsika, reconstruit. ary amanorina indray atsika. Il y a une mort, Misy fahafatesana, mais il y a une fa résurrection. misy fitsanganana ihany koa. C'est extraordinaire. Tena mahagaga zany, C'est le ministère de l'Esprit. satria asa fanompony fanahy masina, C'est l'œuvre de l'Esprit dans la vie des hommes de Dieu. asa fanompony fanahy masina eo amin'ny lehilahy olon'Andriamanitra izany. Alléluia. Alléluia.
Je veux vous encourager. Tena mampahery anareo Acceptez le défi. tena ekeo ilay fanamby. Prenez ce message. Tena raisy io afatra io. Faites-en votre fondement. Tena atao vofiorenana anareo. Je sais quel mot ça représente à notre chair, à nous-mêmes. Fantatro hoe tena misy fahafatesana tsy maintsy hitsangy eo amin'ny fiainantsika sy ny mombantsika. Mais le Seigneur m'a reconstruit. Fa nefa ny tompo ananangana indray. Il y a encore beaucoup de choses à faire dans notre vie. Indray betsaka ny zavatra mbola tokony amboarina eo amin'ny Mais il y a un fiainantsika. fondement qui a été posé. Fa misy fototra efa mipetraka teo. Mes frères et les sœurs, Rahalahy sy anabavy. aujourd'hui je peux aller quelque part Ankehitriny afaka mandeha naiza naiza. et annoncer l'évangile Toro filazantsara. sans même passer 2 ou 3 heures à aller préparer un message. Tsy hoe raha hitory teny zany dia tsy maintsy manomana adondrona adiny telo meloa. Parce que le message n'est pas dans notre tête. Satria ilay afatra tsy ato anatin'ny saina. Ce n'est pas quelque chose qui demande un effort intellectuel pour aller chercher. Tsy hoe mitady ezaka ara-tsaina akory ka hoe hitady ianao. Mais Paul dit, Fa zao ny tenin'ny Paoly la hoe parole de Dieu, ny tenin'Andriamanitra elle est dans ta bouche, elle est dans ton cœur. dia ao am-bavanao sy ao am-ponao. Il faut qu'elle vienne dans notre cœur. Tena tokony tonga ao am-pontsika Et izany. la nouvelle alliance, c'est l'alliance du cœur. Ary ny fanekena vaovao dia faneken'ny fo. Ce n'est pas l'alliance d'une plus grande connaissance intellectuelle. Tsy hoe fanekena akory ka misy faneken'ny fahalalana fotsiny. C'est l'alliance que Hébreux chapitre 8 décrit. Dia ilay fanekena izay ambarany Hebreo toko fahavalo. Où Dieu dit qu'il écrira ses lois sur notre cœur. Araka ny tenin'Andriamanitra hoe Andriamanitra ny hanoratra ny lalàny ao am-pontsika. Quand ce message est gravé dans notre cœur, Ary rehefa voaraikitra ao am-pontsika ny lalàna nous pouvons parler librement de ce qui est dans notre cœur. dia afaka miresaka amin'ny fahafahantsika izay apetraka ny tompo ao am-pontsika. C'est pas que nous n'avons plus besoin de la Bible, Tsy hoe tsy mila baiboly tsony akory tsika. mais la parole de Dieu dans notre cœur, Fa ilay tenin'Andriamanitra mihitsy ny efa ao am-pontsika. c'est la liberté que Dieu veut nous donner Ary zay ny fahafahana tiany tompo iainantsika, omenantsika. d'être n'importe où. Hoe na aiza na aiza. Peut-être même qu'on ne peut pas ouvrir notre Bible, Mety hoe tsy afaka mamaky baiboly ary ianao ohatra. mais on a l'évangile en nous Kanefa ny filazantsara efa qui monina a ao bouleversé amintsika. notre vie, Izay nanotsikosina atsika. qui nous a transformés, Izay nanova atsika. qui nous a donné un cœur nouveau. Izay nanome atsika fo vaovao. Et cette parole est vivante en nous. Ary ilay teny mihitsy no velona ao anatsika. C'est un ministère de liberté. Satria asa fanompoan'ny fahafahana Ça ne izany. dépend plus des heures d'études. Tsy miankina intsony amin'ilay ora maromaro ny ianarantsika. Ça dépend de l'œuvre de Dieu en nous. Fa miankina amin'ilay asan'ny tompo ao Quand Dieu a amintsika. écrit en nous, Rehefa ny tompo manoratra ao c'est am-pontsika vivant en nous. dia velona ao amintsika zany. La parole est incarnée en nous. Ary ilay teny mihitsy no tafalatsaka ao Et anatsika. nous ouvrons notre bouche pour encourager l'Église. Dia misokatra amin'izay ny vavasika ka afaka mampahery ny Et la fiangonana. parole de Dieu n'est pas limitée à une prédication. Ary ny tenin'Andriamanitra dia tsy voafetra amin'ny toriteny. Où que nous allons, Fa naiza naiza le atsika nous ouvrons notre bouche et notre cœur. dia afaka manokatra amin'ny fotsika sy ny vavatsika Et nous isika. partageons Dia l'évangile. mizara ny filazantsara. Et ça transmet un encouragement. Dia lasa mampita fampaherezana any amin'ny Ce hafa. message de la croix est puissant. Satria ny afatry ny azo fijaliana dia mahery. Moi, je vous en supplie. Tena miangavy aminareo aho. Accueillez-le. Tena raiso zany. Payez le prix pour ce message. Aloavo ny vidiny tokony aloha rehetra ho an'io afatra io. Il n'y a pas de salut pour cette île dans la division. Satria tsisy famonjena mihitsy hitranga eto amin'ity firenena ity raha mbola hisy ny fisarahana. Il n'y a pas de salut pour des églises qui chacun croit en sa manière. Tsy misy famonjena mihitsy ho an'ireo fiangonana raha samy mbola manana finono ny fiangonana. Nous avons essayé d'être unis dans notre pays. Fa isika zahay zao tany amin'ny nosinay dia tena niezaka izahay ny fomba rehetra mba hiraisana fo. On ne peut pas unir des hommes qui sont sur des fondements différents. Tsy afaka mampiray lehilahy maro isika nefa samy manana ny fototra. On ne peut pas s'unir en ayant quelques pastorales par-ci par-là. Tsy hoe afaka iray isika sady nefa manana pastoraly maromaro. Avec chacun sa doctrine dans son coin. Hoe ny tsirairay avy zany samy manana ny fampianarany. C'est impossible de s'unir de cette manière. Tsy possible mihitsy ny iraisantsika amin'izany. Chacun sa doctrine. Hoe ny tsirairay avy zany samy Ça veut manana ny dire que fampianarany. chacun critique chacun. Zany hoe ny tsirairay avy dia manatsikera ny hafa. Ça veut dire qu'on n'est pas d'accord avec la doctrine de l'autre. Zany hoe ianao dia tsy manaiky ny fampianaran'le anankiray. On ne peut pas s'unir en n'étant pas d'accord. Tena hoe tsy afaka miray ianao raha mbola tsy resy On lahatra. doit avoir quelque chose qui nous rend d'accord ensemble. Fa mila misy zavatra anankiray eo mba ahafahantsika miray fo miaraka Et amin'iny. ça vient du message de la croix de Dia Jésus. zany dia avy amin'ny afatry ny azo fijaliany Jesosy. On est sur ce fondement. Ary isika dia mitoetra eo amin'ny fototra io. On reçoit tous un message. Dia afatra ray avokoa no raisitsika rehetra. Et ce message dans le cœur de chacun
Ary io afatra zay ao am-pony tsirairay avy io C'est ce message dia io afatra io qui nous unit. dia io no mampiray Nous atsika n'avons plus à critiquer personne. ary tsy tsikiran'izaniza ntsony Nous isika n'avons plus à nous opposer à ary personne. tsy hanohatra n'izaniza ntsony isika Parce que nous avons le même message dans notre satria cœur. ny afatra torintsika dia izay daholo ny ao am-potsika tsirairay avy Les frères et les sœurs, serviteurs de Dieu, rahalahy sy anabavy mpanompon'andriamanitra ça c'est le grand salut que Dieu veut accorder à cette grande île. zay ny famonjena tiany tompo aseho eto amin'ity nosy lehibe ity C'est de faire un prodige dans cette île. mba hanao fagagana eto amin'ity nosy ity Et izy d'unir des églises et des serviteurs de Dieu tena hoe ampiray marina fiangonana sy mpanompon'andriamanitra par le izy même message, celui de la croix, amin'ny alalan'ny afatra ray dia ny afatra ny azo fijaliana dans lequel il n'y aura pas d'hypocrisie. ao anatin'izany dia tsy hisy fiatsarambelatsy Amener les serviteurs de Dieu dans une communion ensemble, fa hitondra an'ireo mpanompon'andriamanitra ao anatin'ny firaisapo miaraka sans hypocrisie. tsy hisy fiatsarambelatsy Les frères et les sœurs, rahalahy sy anabavy quand nous voyageons en Afrique et partout, rehefa mitety ny afrika sy naiza naiza izahay où que nous arrivions, na aiza naiza toerana tongavanay nous sommes chez nous. dia ohatrany hoe mahatsapa any aminay ihany izahay Nous rencontrons des pasteurs dans des pays lointains mahita pasteur izay zay any amin'ny firenena qui ont lavitra reçu l'évangile. kanefa nandray filazantsara io Nous pasteur io ressentons les chrétiens de leurs églises. dia mahita ny kristiana zay ao amin'ny fiangonana Et nous izahay ressentons que nous sommes de la même famille. dia tsapanay mihitsy hoe tena ohatrany fianakaviana ray Nous ne izahay sommes pas étrangers. ary tsy mahatsapa vahiny izahay Il n'y a pas de différents langages. satria tsisy fomba fiteny samy hafa Parce que la croix fait un travail en nous tous. satria ny azo fijaliana dia manao asa miaraka De la aminay même rehetra manière, mitovy zany ny asan'ny azo fijaliana nous avons été brisés. zay torotoroananay Nous avons été remodelés. tena volavolaina Et Christ vit de plus en plus en nous. dia kristy koa mivelona tsikelikely ao aminay L'unité, c'est Christ en nous. satria firaisana dia kristy ao amintsika L'homme ne peut pas s'unir, les hommes ne peuvent pas s'unir dans la raha chair. olombelona raha lasanabavy tsy afaka miray ara-nofo Lorsque Christ vit en toi fa raha kristy no velona ao aminao et qu'il vit en toi Jésus-Christ crucifié, ka jesosy kristy vomy tamin'ny azo fijaliana no velona ao pas aminao simplement Christ dans lequel on a cru pour avoir la vie éternelle, tsy hoe le kristy fotsiny zay ninotsika mba hananantsika fiainana mandrakizay a mais quand il vit en nous, fa rehefa velona ao amintsika izy c'est-à-dire que nous participons à sa mort, zany hoe tsika zany miara-mandray anjara amin'ny fahafatesany les désirs de notre chair meurent matiny amin'ny filany nofontsika isika et la vie de l'esprit se manifeste au travers de dia nous. miseho amin'ny alalantsika amin'izay ny fiainany fanamasina Jésus-Christ vit en nous. ary jesosy kristy velona eo C'est ce amintsika Christ qui vit en nous qui nous unit, ary io kristy miara velona eo amintsika io no mampiray atsika qui unit notre cœur. izay mampiray amin'ny fotsika N'attendez pas diverses doctrines pour faire ça. aza miandro fampianarana na inona ianao a antenainao atateraka an'izany C'est le message de la croix. fa ny afatry ny azo fijaliana ihany Recevez-le pleinement. tena raiso amin'ny fafenony zany Moi on a dû me dire, za tena nisy olona ny teny tamiko a que ce n'est pas la connaissance. hoe tsy vita amin'ny fahalalana J'avais tendance à lire ma Bible za mantsy tena ohatrany hoe manana fahazarana maki baiboly et à trouver mes doctrines. dia hitady ny fampianarako ao anatin'izany Et je ne comprenais pas, je ne voyais pas comment ça me détruisait. dia tsy hitako akory sy tsy takatra akory hoe me mamotika anaka izany Ce n'est pas la connaissance. satria io tsy resaka fahalalana Et on a dû m'encourager dia nisy fotoana nampaherezina à ouvrir mon cœur hoe sokafo ny fonao pour une œuvre de Dieu. ho an'ny asan'andriamanitra Je me souviens, il y a un temps où j'ai même mis ma Bible de côté pendant un temps. nisy fotoana tsaroko mihitsy a tena natokako tery mihitsy ny baiboliko tao anatin'ny fotoana fohy Je ne dis pas qu'il faut mettre sa Bible de côté, hein. za tsy miteny aminao akory atoka esory eo aminao koa ny baibolinao a Mais moi, fa za tamin'izany j'étais tellement avec ma tête dans la Bible. satria ny saiko sy ny baiboly ny saiko tena tao amin'ny baiboly foana J'ai dit, Seigneur, dia niteny aho hoe tompo j'en ai assez de comprendre. tena reraka ny saiko a Et quand je- dia takatra Et quand je crois avoir compris, dia nefa niara-mieritreritra hoe takatra io a on dirait que je n'ai pas encore compris. dia ohatra vao maika tsy takatra le izy Je suis fatigué, tena Seigneur. reraka tompo Seigneur, je veux simplement ouvrir mon cœur. tompo te hanokatra ny foko fotsiny amin'izay aho Et Dieu a commencé à écrire sa parole dans mon cœur. dia nanomboka nanoratra ny teniny tao am-poko amin'izay ny tompo Et ça, c'est venu amener le changement dans ma vie. ary zay no nitondra fiovana teo amin'ny fiainako Et je veux vous dire,
Dia zao no teneniko anareo acceptez de payer le prix. tena ekeo ny andony vidiny. Les frères et sœurs, Rahalahy sy anabavy, il ne s'agit pas seulement de vous, tsy resaka hoe isika fotsiny io a, il s'agit de millions de personnes qui sont à l'extérieur. fa olona manarivony a sy manapitrisany a zay miona amintsika. Il s'agit de millions de chrétiens Olona manapitrisany a, kristiana manapitrisany, qui ont besoin de vrais bergers, izay tena mitady a mpiandry a tena izy, qui ont besoin de la vérité. mitady ny famarinana. Acceptez cette vérité. Tena ekeo io famarinana io. Devenez une voix vivante. Tena aoka ianao tena feo an'Andriamanitra velona, Ça vaut la peine tena hoe tsy diso fanantenana d'accepter de ianao. prendre cette croix. Raha andray an'io azo fijaliana io, Comme c'est enseigné là. tahaka ny nampianarina teto. Dieu nous fera grâce. Fandriamanitra, Dieu vous fera grâce. Andriamanitra ny fahasoavany aminao. Écoutez, Eno tsara, ne regardez pas à ce que vous voyez comme inconvénient là. aza mijery hoe inona ny lafiratsiny mety hitanao aloha eto a. C'est le moment justement d'exercer la vraie foi. Fa tena fotoana zao tena piarina ny tena finoana marina. La vraie foi, c'est pas donné pour qu'on possède des choses matérielles. Ny tena finoana mantsy tsy hoe manome satria raha manana zavatra raha materialy Mais la izy, foi nous est donnée essentiellement fa ny finoana tena nomena antsika dia inona ny ampiasaina azy, pour qu'on prenne courage devant le défi. mba ahafahantsika mahery a raha misy fanamby eo C'est la anoloantsika. raison d'être de la foi. Zay ny tena antony ilaina ny finoana. C'est pourquoi dans 2 Corinthiens 13, Zay mahatonga amin'ny Koritiana faharoa toko fahatelo ambin'ny Paul folo. dit examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Zay mahatonga amin'ny Paolo miteny hoe dinio ny tenanareo raha mitoetra amin'ny finoana Quand ianareo. on est défié, c'est là qu'il faut voir est-ce qu'on a la foi ou on n'a pas la foi. Satria rehefa maniatrika fanamby isika dia eo ny tena ahitanantsika hoe tena manam-pinoana ve isika satria. La foi, c'est pour faire face à la croix. Satria ny finoana dia ilaintsika miatrika ny azo Si nous fijaliana. avons la foi, nous ferons face à la croix. Raha manana finoantsika dia vitantsika miatrika ny azo Nous fijaliana. ferons face à la croix pour notre vie. Afaka miatrika ny azo fijaliantsika eo fiainantsika Nous isika. accepterons de perdre ce qu'il faut perdre, Tena vona isika ny ahafoy izay tokony afoy. sachant aussi ce que nous allons gagner. Sy ao anatin'izay ihany koa dia fantatsika hoe inona no azontsika ao aorianan'izay. La foi qui nous est donnée sous la nouvelle alliance, Ny finoana izay nomena ny olona ao amin'ny fanekena c'est vaovao principalement la foi pour accepter de mourir. dia ilay finoana mba ahafahantsika manaiky ho faty. Parce que ça demande de la foi pour accepter la mort. Satria mba ahafahantsika manaiky ho fahafatesana dia mitaky finoana Et izany. Jésus est passé avant nous. Ary Jesosy nefa nandalo an'izany teo Et il alohantsika veut nous transmettre cette foi. dia tiany apita amintsika koa izany finoana Hébreux izany. 12 nous dit qu'il est l'auteur et le finisseur de la foi. Ny Hébreo toko faharoa ambin'ny folo dia miteny hoe izy ny tompon'ny finoana sy mpanefa azy. Après être passé sur la croix, Satria izy rehefa nandalo ny azo il fijaliana veut nous transmettre la foi qui l'a fait passer par la croix. dia tia apitatsika an'izay finoana izay izy efa niainany ihany koa izay finoana ny ilain'izay dia tiany apita amintsika. Il veut qu'on ait foi en lui pour accepter sa mort, notre mort. Tiantsika hanana finoana azy mba ahafahantsika manaiky ny fahafatesany dia ilay fahafatesany. Parce qu'il a un plan pour nous qui est meilleur que notre plan à nous. Satria tsika izy manana drafitra ho atsika zay tsara no drafitra eritreretintsika ho atsika. Il y a une église qu'il veut bâtir Satria misy fiangonana ao tiany ahorina qui est meilleure que l'église que nous pouvons construire nous-mêmes avec nos organisations. izay tsara lavitra noho ny fiangonantsika eritreretintsika apetraka amin'ny alalan'ny organisation atsika na ny lamina Et apetrakantsika. ça passe par une œuvre dans notre vie. Kanefa izany tsy tonga raha tsy misy asa tonga ao am-potsika. À nous les serviteurs de Dieu. Atsika mpanompon'Andriamanitra aloha. Ah, les frères et sœurs, je vous encourage. Rahalahy sy anabavy mampahery anareo ao. Je vous encourage si vous êtes défiés Raha mampahery anareo raha miatrika fanambinareo ankehitriny. à ne pas baisser les bras, Tena aoka ianao tsy ravoravo à tanana. ne pas laisser vos genoux chanceler, Tena aza vela iorooro ny lohalika ao. mais à vous unir Fa tena au message de la croix, miraisa fo amin'ny afatry ny azo à fijaliana. vous associer à ce message. Tena aoka iray ao anatin'izany afatra izany Et isika. Dieu va unir des hommes et des femmes qui sont ici, qui ne se connaissent même pas, Dia Andriamanitra ampiray lehilahy sy vehivavy izay tsy mifankafantatra koa reto amin'ity toerana ity. Est-ce que Dieu peut nous unir tous? Andriamanitra ve afaka mampiray antsika rehetra ireo? Vous croyez que Dieu est capable de faire ça? Hain'Andriamanitra atao ve izany? Qui croit que Dieu est capable de nous unir tous? Iza mino fa afaka mampiray antsika ny tompo. Mais est-ce que vous croyez que c'est l'homme qui peut faire ça? Dia nareo ve mino hoe olombelona ve no afaka vitan'izany? C'est le message des hommes qui peut faire ça? Ny afatra izay avy amin'olombelona ve no avitan'izany? Non, c'est le message de la croix qui va faire ça. Fa ny afatry ny azo fijaliana no anao C'est an'izany. un miracle de Dieu Tena fahagagana avy amin'Andriamanitra pour izany. Ho Madagascar. an'ny Madagasikara. Alléluia. Alléluia.
c'est encourageant. Tena mampahery. Qu'est-ce que j'ai été béni pendant cette conférence. Tena hoe tahiny tompo mihitsy ihany nandrisan'ity Je vais conférence vous dire une ity. chose, Zao no lazaiko aminareo a. on n'arrête jamais d'apprendre. Tena tsy mijanona mianatra mihitsika eo amin'ny Vous tompo. voyez ce qui est extraordinaire avec le message de la croix? Hitanareo zavatra tena mahagaga amin'io afatry ny azo fijaliana io. Vous connaissez ce verset de Paul Hainareo tsara ve le verset le andin-tsoratra masina ny tonon'ny Paoly qui dit que si quelqu'un croit connaître, hoe raha misy olona mieritreritra azy ho mahay il n'a pas encore connu comme il faut connaître. hoe mahafantatra dia mbola tsy tonga amin'izany fahafantarana izany akory izy Avec le message de la croix. fa miaraka amin'ny afatry ny azo fijaliana. Parfois, vous croyez que vous avez compris quelque chose. Indraindray ianao mieritreritra hoe fa mahataka zavatra La lumière vient fa rehefa tonga ny fahazavana et vous réalisez que vous n'avez pas connu comme vous deviez connaître. dia tsapanao amin'izay hoe ay tsy takatra araka ny tokony hatakarako azy ka Le ilay izy perfectionnement est permanent. satria ny fahataterana dia mitoetra mandrakariva. Les frères et sœurs, je me tiens là assis. Raha lasanabavy rehefa mipetraka eto aho J'écoute un message que j'ai entendu pendant des années, des années, des années. dia miaino an'ilay afatra izay efa henoko nandritry ny taona maro aho Mais l'Esprit de Dieu continue à corriger mon cœur, fa mbola mitohy manitsy ny foko foana ny à fanahin'Andriamanitra m'éclairer. manazava foana izy. C'est un message qu'on ne reçoit pas une fois et puis c'est mort. Tsy hoe io afatra io zany tsy hoe afatra raisinao indray mandeha dia izay vita dia tapitra C'est un message qui continue à se révéler à notre fa cœur, afatra izay mitohy foana mitohy manambara ao à anatin'ny travailler fitsika notre vie, miasa eo amin'ny fiainantsika à nous perfectionner. ary mahatonga antsika ho amin'ny fahataterahana. Alléluia. Pour ma part, Ho ahy manokana je ne vois pas tsy mahita aho comment l'Église pourra être perfectionnée pour le retour de Jésus hoe ahoana reny fomba taterahan'ny fiangonana amin'ny fiavian'i Jesosy ho tonga tanteraka tokoa ny fiangonana en dehors de la révélation de ce message. raha ivelan'ny fanambaran'ity afatra ity. Cette eau de la parole de Dieu Ty rano velona avy amin'ny tenin'Andriamanitra ity dont Paul parle, izay tenenin'ny Paoly et il dit qu'il va sanctifier son Église dia ozy izy hoe izy no hahamasina ny fiangonany parce qu'il revient prendre une Église propre, irrépréhensible, sainte, sans tache, ni ride. satria ozy izy hoe raha ho avy aho ozy izy ny tompo a dia aka fiangonana tsisy kilema madio a tsy ketrona. C'est la parole de l'évangile, du message de la croix qui va nettoyer l'Église. Ary ny afatry ny filazantsara sy ny azo fijaliana no hanadio ny fiangonana. Alléluia. Alléluia. Et les frères et sœurs, on ne réalise pas ce qui nous arrive là. Raha lasanabavy tsy fantatra ao inona ny zavatra efa mitranga ankehitriny. Dieu est en train de nous mettre sur une plateforme Sy Andriamanitra efa mametraka antsika eo amin'ny lasitra pour purifier nos vies. mba ahafahany manadio ny Parce fiainantsika que Jésus revient bientôt. satria ho avy tsy ho ela Jesosy. Jésus revient Ho avy tsy bientôt. ho ela Jesosy. Il faut se laisser être nettoyé par le Seigneur. Mila manaiky ho diovin'ny tompo isika. Il ne faut pas être orgueilleux Aza miavinavina et dire moi je suis enfant de Dieu, je suis prêt. hoe zahay fa zanak'Andriamanitra efa vonona. Non, il a dit qu'il lavera son Église, Fa izy no niteny hoe mbola hanadio ny qu'il la fiangonana izy. sanctifiera. Hanamasina ny fiangonana izy. C'est ce message. Ary ito afatra ito. Allez-vous priver vos chrétiens de ce message? Nareo ve adiso ny kristianina tandremanareo an'ity afatra ity? Allez-vous vous priver vous-même et priver votre Église de ce message? Nareo ihany koa ve adiso ny tenanareo na ny kristianina n'ity afatra ity? Nous, on n'a pas fait ce choix-là. Zay tsy nanao an'izay safidy zay izahay. Et je vous encourage à faire de même. Dia mampahery anareo hoe manaova an'izany ihany koa. Donc, je bénis le Seigneur Dia midera ny tompo aho de l'occasion qu'il m'est donnée de vous encourager. ny fotoana nafahako nampahery anareo androany. Que le Seigneur vous bénisse. Hitanareo ny tompo. Et en Amérique, ils auraient dit God bless America. Any Amerika izy dia miteny hoe tahiny tompo any États-Unis d'Amérique Mais on est à Madagascar. fa nefitsika eto Madagasikara. God bless Madagascar. Dia tahiny tompo any Madagasikara.